Salama daholo fantatra tamin'ity herinandro ity fa namoaka rakitsary sy ny hira vaovao ny mpanakanto malagasy izay vady andefimandry ny BMG teo aloha ary namo izany ary nanaitra ny maro mo raha nahita an'izay hira vaovao izay satria raha ny fandinihan'ny be sy ny maro dia hira izay mitondra hafatra ho an'ny mpanakanto BMG izay hira nampitondray ny lohateny hoe mavandy izay na mandainga mo ny filaza an'izay mavandy izay raha adika amin'ny fiteny malagasy ofisialy. Dédicace ho an'ny BMG ve sa inona no tena ambadika an'ity hira ity hoy ireo izay mpanaraka an'ity mpanakanto malagasy izay andriambavilanitra isan'ny tsarabika sy tsara tarehy ity raha nametraka ny fantanian'izy ireo. Izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sesy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Milony idirantsika amin'izay hira vaovao izay navoaka ny mpanakanto Arna izay dia tsara ny mampafantatra atsika rehetra fa miara-miasa sy manohana any mpanakanto izay mbola zandriny indrindra izany hoe andriambavilanitra kely vao misontrotra i mpanakanto BMG amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izay andriambavilanitra kely mpanakanto izay tohanan'ny BMG amin'izao fotoana izao izay fa Nora izay mpanakanto zanakiny mpanakanto vehivavy Nora ihany mo ny anarana izay noentiny reny ny akatsehatra tamin'izany fotoana izany izay efa fantatry ny be sy ny maro mo izany mpanakanto Nora izay reny ity mpanakanto Nora zazavavy kely vaovao ity ka izy no tohanan'ny BMG ao anatin'ny labeln'izy ireo Atsoatsy ka hamoaka ny hira vaovao mo ny tanjon'izy ireo atao anatin'ny ity fotoana fohy Atsoatsy ity. Izay no fanambarana izay nataon'ny BMG tao amin'ny pejiny tao. Horesantsika amin'izay ny mahakasika ny hira izay vaovao navoaka ny mpanakanto Arna izay isan'ny malaza amin'izao fotoana izao ary feno an'izany hira zany daholy ny tambazotra serasera Facebook rehetra amin'izao ankehitriny izao satria ny mpanakanto Arna mo fantatsika tsara fa isan'ny be mpankafy ihany raha ho an'ny Madagasikara mo izay indrindra fa ireo andriambavilanitra dia isan'ny mankafy an'izany hira ny mpanakanto Arna izany noho ny fahaizany mihira sy ny hatsaram-batany sy ny tarehiny izay ary ny fahaizany mandihy rehefa ao anatin'ny clip izay mo dia manaitra ny be sy ny maro ihany. Fa ity hira izay nampitondray ny lohateny hoe mavandy ity dia nanaitra ny be sy ny maro raha vantany vao nahita an'izay hira izay nivoaka tao amin'ny Facebook tao sy ny tao amin'ny tambazotra serasera rehetra izay mamoaka an'izany hira izany. Raha ny fianona an'ilay tononkira aloha dia misy ifandraisany amin'ny mpanakanto BMG ihany raha tena dinihina sy fakafakaina lalina ho ireo mpanara-baovao sy ireo mpanaraka an'ity mpanakanto ity sy ny mpanakanto BMG satria mavandy na mandainga ny titra an'ilay hira ary nilaza ihany koa moa Arna tao anatin'izay tononkirana izay amin'ilay hoe mavandy ianao papane ka nefa i BMG dia isan'ny rainjanany ihany mo raha ny fantatra hatreto ka midika izany fa tena miantefa any amin'ny BMG ihany izay hoe hafatra nalefany Arna ao anatin'izay hirana izay satria nolazainy tao anatin'izay hirana izay mo mavandy ianao papany raha toa ka milaza fa tsy mankaty anahy, mavandy ianao papany raha toa ka milaza fa tsy ngomanahy hoy izy hatrany. Ka mety mbola ngoma ve zany BMG amin'ity andriambavilanitra izay vady andefimandry ny teo aloha ity raha izany tononkira izany satria mantsy tena miariary ao anatin'izay tononkira izay foana ny ilay hoe mavandy sy ilay angomana izay any amin'ny BMG mo no araky ny filazan'ireo mpanara-baovao sy ireo mpanaraka an'ity mpanakanto andriambavilanitra ity ny antefany izay hafatra izay.
Maro ireo olona mandefa komantera etsy ary maro ihany koa ireo olona nilaza tamin'ny Big MJ mihitsy fa ianao mihitsy ny tena mbola ngoma any Arna ary ianao dia tsy hita andriambavilanitra tsara bika sy tarehy ary mahay mihira tahaka ny Arna itsony. Hoy ireo mpanara-baovao sy ireo mpankafy an'izany mpanakanto Arna izany raha vantany vao nahita an'izay hira izay. Teo ihany koa moa i Big MJ dia niezaka mba ni partage an'izay hirany Arna izay izay vadendefa mandriny teolo izay tao amin'ny pejiny tao ary nilaza mihitsy moa i Big MJ fa voaray ilay hafatra tianao ambara ry mamany fa andao mba ho partageko kely ity hiranao ity hoy izy fa mahafinaritra ahy ny hafatra tianao atao ao anatin'ity hira ity. Taorian'izay moa nilaza ihany koa i Big MJ tao amin'ny pejiny tao fa ndeha hody any an-trano amin'izay hoy izy hiandry ny valiny izay fanaovako partage ny hirany vadendefa mandriky teo aloha izay asa raha mba ahazo hiditra ny tokotany ao an-trano ihany amin'ity androandroany ity hoy hatrany Big MJ asa ahoana ny hafarany. Tsy ela akory taorian'izay nanao fanambarana ihany koa le dala tao ny pejiny tao amin'ilay hoe tena voaroka hoy izy fa tsy nahazo niditra ao an-trano itsony voaroka ny mamany Luciana satria nanao partage an'ilay hira hita fa efa dedikasy mafonja izao hoy izy ny tenako dia mbola ny partageko ihany ka izay hoy izy no antony nahatongahy amin'izao fotoana izao dia voaroka tsy nahazo niditra ny trano. Asa raha mba ahoana hoy izy hatrany ny hanambatambazana any madama amin'izao toedra raha izay mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao manoloana aniny hira izay navoaka ny vadendefa mandriky teo aloha iny hoy izy hatrany. Etsy antanin'izay koa moa nilaza sy nanaparitaka ihany koa ny vava samby manana fa ninany anganiny hony ny mpanakanto Big MJ taoriany izay fanaparitahany sy ny fizarany an'izay hira izay tao amin'ny pejiny tao satria tsy nankasitraka an'izany hoy izy vava samby manana hatrany ny vadiny mpanakanto Big MJ izay Alena moa izany ka tena tezitra mafy amin'ny Big MJ satria zavatra efa hita fa dedikasy izao dia mbola ny partagena ihany. Izany ve tsy efa tena fiantsinady mihitsy hoy hatrany ny olona mpanara-baovao raha vantany vao nahita an'izay publication izay nataon'ny vava samby manana sy ny mpanakanto Big MJ izay manoloana iny partagena hira izay nivoaka tamin'ny ity herinandro ity izay efa tena mananika anarivony maromaro moa ny vy azon'izay hira izay vantany vao navoaka kely ary tena hita fa miazakazaka tokoa nilazan'izany hira izany izay efa mameno ny tanàna amin'izao ankehitriny izao. Arak'izany dia tsy hiverina hira evangelika ntsony angamba ny mpanakanto Arna fa iorina amin'izay hiran'izao tontolo izao izay amin'izay ary tena vao mayara hifikitra mafy sy hiezaka mafy amin'izay laza efa nananany tao anatin'izay hiran'izao tontolo izao izay ny mpanakanto Arna raha ny hita hatrany. Izay sy zay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisisy tao matavatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.